fankalazana ny fety ny fahaleovantena aiza ho aiza ny sosialim-bahoaka isa-paritra hoy ny atoko tim. Commune Ambonivohitra na Tsirabe miverina indray ny gaboraraka hoy ny mpanolotsaina an-tanàna lany tamin'ny anarany antoko tim. Tanora RMDM manameloka ny fitifirana Europeanatra tany Toliary. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana hatrany ny tsodiako ny tokantranonao amin'ity arivarivany alarobia fa 20 ny volana Jona 2024 ity. Tonga soa indray ianao tao anatin'ny fampalalam-baovao ny feta lavitry ny MPS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tena koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao avy any Mahajanga avy hatrany ary ny antsika manokatra ny fiarana amin'ity arivariva ity. Mikorotana tanteraka ny ao anivo ny fampianarana ambony amin'izao fotoana izao. Ny vantsim-pianaran'ny mpianatra tsy voalo ara-dalàna ankilany ka miteraka zavorovoro izay efa misy raha mandrika mihitsy moa tao anatin'izany korotana izany. Andaniny efa herinandro maromaro no nitaky ny karamany ireo mpandrarany université ao Mahajanga ao. Vaolana mahatra no angatahany mpandrara ao Mahajanga raha ny fanambarana nataony tamin'ny alalan'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity fanetetiana. Volana amin'ny volana Jona ity ny fitakina izay natao ny mpandrarany université eto Mahajanga mbola tsy voavaly nefa izany hatramin'izao mitohintolona ary amoaka ho an'ireo mpiasa izay mbola miasa izy ireo amin'ity herinandro ity ary raha tsy voavaly alohan'ny zoma kosa dia ampitsahatra tanteraka ny asa mahakasika ny baccalauréat izy ireo. 18 mai fa mavandy atsika vafa 22 juin mavandy reo tsy atsika itokisateny aloha 26 25 tsy tonga io mialatsiny zahay raha mato minista zanaka Mahajanga anao marary zahay mialatsiny indrindra tapikatreo ny fanajana ny fepetra rehetra zay apetraka anareo ampanareo PAT manara lalàna ataovy tonga soma tsara zany. Action zahay nandefitra zanaka trano satria zahay avy aty aminay misy anao nandefitra zanaka ny Mahajanga PAT-ny Mahajanga satria anao ray aman-dreninany tafiakatra amin'ny toranambony marary ny fosinsaina mitomany ny zaza vorodroka anatsak'oly mitaky ny écolage mifatrano jirama mialatsiny ho amin'ireo tompona andraikitra amaefa afaka mamafana zegny. Vola kakavotra ka ao Amalitsinio ny fangatahana maninona misy omena minena kosa ny nay no atao antorambana tahaka izao ny poitra teto avokoa izany efa ao ny voaroaka ny tompotrano ary tsy mihinan-kanina mihitsy aza amin'izao fotoana izao. Tsy tonga alohan'ny 26 io nampanetana anareo anay io mialatsiny fa samy hoafa baraka eto atsika hoafa baraka eto atsika fa tsy ho mafimafy intsony za fa tsy fitenena tsofo mafimafy zany fa samy hoafa baraka na ianareo ministère na ianareo tompona andraikitra mpitantana université na zahay PAT université samy hoafa baraka eto amin'ity tanàna Mahajanga ty tsika. Lafomba vaon'ny fitaterana avy eto Andrenivohitra kosa indray. Anisan'ireo mampitaraina olona maro ny fitsikireo taxi be eto Andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Raha vao tsy ela akory izay no nisy mpamiry sy resevera no samborin'ny polisy rehefa nandratra mpandeha dia nisehona tranga hafa iray indray teny Amboditsiry teny tamin'ny androny omaly arivo. Renim-pianakaviana iray no niaran-doza nandritra izany. Mitatitra amintsika izay vaovao izay mialy raha ronombana sy toky raha maro lahy. Renim-pianakaviana iray 7 taona indray no naratra mafy vokatry ny gaborara ny fiara taxi be Zotra Aintso mampitohy an'izy Botsynamena sy Ambodivona. Omaly tokony tamin'ny endora sy 15 minitra hariva no nisehoany ity tranga ity teny Amboditsiry akaiky ny farmasia.
Araka ny fitantaran'ny zanaky ny arandoza dia teo ampidinana io fiara fitateram-bahoaka io ny reniny no nandeha tampoka ilay fiara ka ny anjera sy naratra vokatra izany ity farany. Tsy nijanona fa nitaradositra nitsoaka ilay taxi be taorian'ny tranga. Hatramin'ny atoandro teo dia mbola tsy hita popoka ary tsy nanantona ny fianakavian'ny arandoza ny mpamily sy ny mpamily mpanampy ny fiara io. Niala teo amin'ny arrebus ny reniko dia izy tsy tafidina akory le bus to dia nandeha dia nianjera izy naratra amin'izao fotoana izao. Lamosiny izao votony lamosiny amin'izao lohany marary ny tension niakatra 16 tsy afaka miarina eo mpandrina izy ny receveur nitasana zavatra ny tranga fandaleony nitsoaka be loatra ny olona eniko sitako mitanena momba ny zavatra io tsy fandraisana ndraikitra sy tsy famatoran'ny ny mpitatitra. Voaray moa numéro 1 le bus dia nezahany olona ny anjehana fa tsy nijanona izy dia aminazy zany délit de fuite non assistance à personne en danger ka tsy izay teneniko tsy ho vita amorso zao raha zao fa miandry an'ny chauffeur hiantso anahy amafisika eto ihany koa fa tsy arrebus intsony ao fa le bus nijanona nala olona dia niala moa nyreniko izy tsy haiko na mifanenjika na mitsoka polisy tsy haiko miandry ny tompony andraikitra ihany koa andray ny zavatra tokony atao satria be loatra le izy bezaka no taraina bezaka maratra tsy vakiana aloha tatitra reo raha mahalala. Za koa efa nametraka plainte tany amin'ny polisy da 8e arrondissement teo Analamahitsy ny arivan'io ihany avy antony andreniko tany amin'ny dokotera nijery zavatra mety mahazo azy tsy niraisiny zareo ny teny izy ny arivan'io hoe mila manao lettre de procuration reniko mamelana fena mametraka le fitoriana nataoko ny zavatra nangatany zareo tonga tany ao androany maraina mitondra le taratasy sy ny rehetra mety ilaina tsy niraisiny zareo le fitarainako fa nyreniko no mila misy présenté any amin'ny polisy manao le plainte miaraka amin'ny certificat médical nyreniko izay amariniko sy amafisiko eto fa tsy afaka mitsangana eo mpandrina no fahavazana anazy anazy. Nilaza ny andrainy andraikiny hitady ireo tompon'antoka moa ny lehiben'ny coopérative Zotra Aintso araka ny nambarany zanaky ny naratra hatrany. Ankoatra ny fandratrana olona dia nisy mampitaraina ireo mpandeha ihany koa ny famila filany ireo taxi Betsanganavaka eto Andrenivohitra rehefa migadina ny amin'ny 5:00 tsy tonga hatrany amin'ny farany izy ireo fa manala mpandeha ny tena andalana. Eo nisy azy izay hita fa tsy mahava olana hatreto matombola maro ny fitarainana fa fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe mba misy ve ny fanentanana sy ny fampianarana ataon'ny lehiben'ny coopérative sy ny tompona andraikitra ireo mpamily sy mpamily mpanampy mba tsy hisy ny fandratrana sy fandekan-dalàna tahaka izao intsony. Ny vaovao ny fahasalamana kosa indray mbola ao anatin'ny tanteraka amin'ilay valanaretina Covid-19 isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao na dia efa niroso tamin'ny fanaovam-bakisiny andiany voalohany azy. Mitohy ihany koa ny fanohanana ataondreo malala-tanana amin'ny fanolorana fitaovana toy ny respirateur d'oxygène ny adina amin'ity valanaretina ity hatrany. Teny amin'ny foibe ny BNGRC Antanimora moa no nanolora ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany izany fitaovana izany tamin'ity androany ity. Tena toerana nanao ny angom-baovao mialy raharombana sy toky raha maro lahy. Noho ny fahatsapana fa mbola mila fanohanana hatrany ireo hopitaly eto amintsika noho ilay valanaretina Covid-19 dia nanapa-kevitra ny hanolotra respirateur d'oxygène 520 an'ny ministera ny fahasalamana ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny ny andro farany. Natao fitsinjovana ireo olona tafiditra ao anatin'ilay tranga fahasarotana izany. Tsy ny aretin'ny Covid-19 ihany no afaka ampiasana ireo fitaovana ireo raha ny voalaza fa afaka hisitraka izany ihany koa ireo olona manana aretina hafa kanefa mila ny fampiasana ireo fitaovana manampy ny taovam-pisefoana ireo. Ankoatra ny fanoloana ireo fitaovana ireo dia anome fampiofanana ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ny fampiasana izany ihany koa ity fiangonana ity. Nandritra ny valanaretina coronavirus moa zany dia betsaka ny zavatra hoe nilaina anampiana amin'ny fikarakarana ny vahoaka malagasy nanolotra fitaovana fiarovana ny mpiasan'ny fahasalamana na EPI nanolotra ihany koa sakafo tany amin'ny keretany atsimo fa anisan'ny ilaina ihany koa zany ao anatin'ny fitsaboana fiatrehana ny fitsaboana amin'ilay valanaretina ny fitaovana tahaka itony zany satria rehefa ohatra tsy ampy zany ny tahana oxygène amin'ilay vatan'ilay olona dia nazarantsika hatramin'izay ilay hoe asiana oxygène concentrateur d'oxygène ary be dia be mihitsy no nampiasaina tamin'izany amin'ireny toby fitsaboana ny marary reny fa kosa misy dingana iray mbola lavidavitra kokoa zany manao izay marary kokoa dia mila an'izay
respirateur na manampy amin'ny fitaovam-pisefoana izay vitsy dia vitsy ireo fitaovanareo manerana Madagasikara ary hita hoe ilaina rehefa le tena mafy zany mahazo an'ilay marary. Ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena nahazon'i Madagasikara ny fahaleovantena isika amin'izao fotoana izao. Mila mialo hatrany ny rehetra eo amin'ny resaka fitangorongoronana satria mbola eo ny valanaretina hoy ny BNCRC. Eo ny fampitaovana ireo hopitaly fa vahaolana maharitra hiadiana amin'ny valanaretina COVID-19 ny firosona amin'ny fanaovam-bakisiny. Raha tsy ahivina ho an'ny andiany voalohany dia 7,7 sy iray hetsy ny fatram-bakisiny nampiasaina, izany hoe nisy ambiny 7,5 eo ampiandrazana ny fanatanterana ny fatram-bakisiny faharoa kosa isika amin'izao fotoana izao. Lafomba vao afatanteraka kosa indray maro amin'ireo malagasy no efa liana tanteraka amin'ny fanaovana yoga amin'izao fotoana izao. Tsy manavaka finoana na salatona ny fanatanterahana izany raha ny voalaza ny mpampianatra iray niresaka tamin'ny mpanao gazetinay sy tamin'ity androany ity. Maro moa ny tombontsoa azo avy aminy araka ity fanentadiana nataony namana mpanao gazety Mialy Raharombana sy Toky Ramarla ity. Maro ny tombontsoa amin'ny fanaovana yoga na ny fiombonana amin'ny herin'Andriamanitra, indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Manampy ireo olona hitsabo sy hisoroka ireo valanaretina maro isan-karazany ity fiombonana iray ity, ka tafiditra ao anatin'izany ny valanaretina COVID-19. Ny yoga zany dia fiombonana amin'ny énergie divine, zany hoe fiombonana amin'ny divin, fiombonana amin'ny herin'Andriamanitra. Raha pitahintsika zany hoe le yoga amin'ny resaka zava-misy amin'izao fotoana amin'le virus dia raha manao tratran'le énergie divine iny zany iny manodidina anao iny aura rehefa connecté amin'iny tsika miombona amin'iny tsika dia lasa tsy ataken'ny virus mihitsy, tsy ataken'ny aretina mifindra mihitsy ary lasa le lumière anao zany le kundalini l'énergie divine lasa manome atsika zany relaxation, manala an'ilay aretina zay tsy sitrana rehetra ohatrany hoe aretina psychosomatique ohatra hoe cancer, sida, kazana virus daholo reny. Fa ty moa zany virus covid zao no misy, zany hoe avy amin'ny resaka fivalanana safy zany amintsika misy centre numéro 1 dia le centre numéro 1 voalohany amintsika zany asona hoe molada io zany le fototra dia raha vao mifo zany le kundalini la hoe mère spirituelle anatsika le énergie ao anatin'ny os sacrum misy anazy toranamasina dia fo le lumière dia manasitrana an'ilay toranamasina anaky n fa mifito izy aty amin'ny tapony loha dia eo amin'izay zany anao miombony le olombelona zany le hery ao anatin'ny zanak'olombelona hery masina asina hoe kundalini iny zany no miombona amin'ny herin'Andriamanitra dia lasa tsy ataken'ny virus azy le olona. Ara-tantara tany Inde no nipoiran'ny yoga ary teratany indiana antsoina hoe Sri Mataji no namorona azy. Firenena 500 no fantatra fa efa mampiatra ny yoga ka anisan'izany ny faritany 5 eto Madagasikara. Maimam-poana avokoa ny fampianarana ity fiombonana amin'ny herin'Andriamanitra ity araka ny voalaza hatrany. Fanivoaka omaly ireo kandida pastora ampolony teo anivon'ny fiangonana loterana eo amin'ny seminary teoloji partany loterana malagasy Marvoay. Asa lehibe no miandry azy reto na eo anivon'ny fiangonana na eo anivon'ny firenena izany. Fanentetiana. Candidat pastora 530 manada no navoaka teto amin'ny seminary teoloji partany loterana malagasy STPL Betelamboiny teto Marvoay izay ahitana andiany 12. Hita tao avokoa ireo solitena avy amin'ny sinota partany 5 mandrafitra ny tapana avaratra izany. Sinota partany Boiny Majanga, sinota partany Antsiranana, sinota partany avaratra Tsinanana, sinota partany Sofi ary ny sinota partany Alaotra. 7 vehivavy tao anatin'ny promosor bifolio. Eny amin'ny 20 kosa ny lehilahy ka samy nandray an'izany diplôma zany avokoa izy ireo tao anatiny izany. Tenin'Andriamanitra izay natao amin'ny Noemia toko 2 manao hoe aoka ary sika hitsangana ka andrafitra no toriteny noentina tamin'ity famoahana ho mpianatra ho pastora eto amin'ny sinota partany ny Boiny Majanga ity. Izany tokoa no amaran'ny Paoly amin'ny tenin'Andriamanitra no vakiana tamin'ny epistily teo. Fa ity toerana ity dia naorona tao ambonin'ny fanorenan'ny mpaminany sy ny apôstoly ary Jesosy Kristy mihitsy ilay tompony fahefana ny an-danitra sy ety an-tany
ilay Andriamanitra nandresy ny sarotra rehetra, nandresy hatramin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana no iorenan'izao toerana izao, ary Jesosy no tena fehizoro indrindra. Ka izay rehetra eto dia mirafitra sy arafitra amin'izany fehizoro izany, ko satria mpandresy Jesosy dia manam-pandresena koa izay miaraka aminy. Zoma 20 sy ny sabotsy 20 Jona no natao ny fanokafany, ary nandraisana mampastora azy ireo rehefa afaka volana maromaro, izany hoe amin'ny volana Novambra ho avy izao io. Ity séminaire ty moa maha séminaire azy toeram-pikarohana, ary zany tsy toerana fampianarana tsotro zao fotsiny fa tena ao anatin'izay efatra taona zay zany maro tsy maintsy ratsanana na amin'ny mety ho toetra mampanaony na amin'ny fampianarana zay efa nisy teo aminy, dia ambolena toetra vaovao luterana. Ny vaovao tapatapany kosa indray no lavy ny loholona ny tolo-dalàna laharana fa aotra telo tsipika 2024 tsipika PL ny 12 Jona 2024 natotry ny solombavambahoaka Jean Brunel Razafintsandraofy momba ny famokarana sy fivarotana toaka gasy eto Madagasikara, raha nankatoavin'ireo solombavambahoaka kosa izany. Voarara noho izany ny famokarana toaka gasy sy famarotana izany ankalalahana. Tsy aivina fa manana ny toerany ara-pomba eo anivon'ny fiarahamonina na ankasoavana na ankaratsiana ity vokatra iray ity, saingy mety tsy mahasalama ihany koa nefa ny fisotroana azy noho izy zava-pisotro mahery. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray, nitrangana horohorontany alina tany Lima renivohitry Peroa izany. Tsy mbola fantatra hatreto ny fahasimbana izay nateraka ity horohorontany nitranga tamin'ny alina ity. Mifanojo amin'izany dia mbola tsy milama ihany koa ny tontolo politika any an-toerana noho ny fifidianana filoham-pirenena faranteo izay mety heverina fa nisy alabato. Mamitana amintsika izay vaovao izay Ravy Razafimahenina sy Mateo Prince. Enina nitanjaka ilay horohorontany teo Marotrefiny Richter ny angatao Lima renivohitry Peroa ary nahazo ireo faritra hafa manodidina. Alina tonga tamin'ny 7:30 minitra horatany an-toerana, 5:20 teo ny tanja no voarefin'ireo manam-pahaizana, ary niainga tany amin'ny 20 kilometatra tany ambanin'ny tany, raha niofotra hatrany amin'ny 30 kilometatra ny azo ny faritra atsimo andrefany Malà. Tsy mbola nisy aloha hatreto ny fampitandremana amin'izay mety ho fisiana tsunami. Marobe ireo nivoaka ny trano fonena noho ny amafy ny fihetsehan'ny tany. Tany amin'ny faritra hafa tena ahitana tany niotsaka na koa vato ny anjera teny ambony tendrombohitra. Raha ny vokatry ny fanedidin'ireo manam-pahaizana momba ny horohorontany any an-toerana, manodidina ny 100 mahery isan'ny teny eo ny horohorontany misy any Peroa. Tsivona moa fa miandry ny valim-pifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ireo perovianina amin'izao. Ny kandida Pedro Castillo hatreto nitarika amin'ny vato 10.12 isanjato, raha 7.7 isanjato ny ampifanandrana amin'ny Keiko Fujimori. Antony tsy voavoaka-pifidianana ny fanafoanana vato anarivony izay tsy nanara-dalàna araka ny fitoriana napetraky ny kandida Fujimori. Ny vaovao politika kosa indray, araka ny efa fantatra dia ataony ariva mandrakalina ny matso izay ho tanterana etsy amin'ny kianja be ny Mahamasina mandritra ny fankalazana ny fahaleovantena ny Madagasikara ny 20 ny volana Jona ho avy izao. Samy manana ny heviny mikasika izany indrindra moa na ny teo anivony Rody be ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM na ny teo anivony antoko tiky Madagasikara manoloana izany indrindra moa eo anoloana ny fasarana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Nambitso Ferisitraka sy Manora Andriamalala. Inona ny tena lahara-pahamehana izay ny tokony ho tonga ao an-tsainy eo anivon'ny fitondrana voalohany ao anatin'izao fankalazana ny fa 20 taona nahazoany Madagasikara ny fahaleovantena izao, raha ny fanazavany teo anivon'ny antoko tiky Madagasikara. Na ny lafiny ara-toe-karena na ny lafiny ara-sosialy samy tsy misy tomombana akory kanefa fampiderana jiro no mahamaika izao fitondrana izao. Aminay zany ao antoko tiky Madagasikara tsy ny fahafinaretan'ny maso ary tsy ny aitraitra no zava-dehibe fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe tena mipaka any amin'ny vahoaka malagasy ve zay fahaleovantena any Madagasikara zay. Mahaleo tena ve ny malagasy
ara-tsakafo manana n'izany fahaleovan-tena zany ve isika fa laharana fahafiry sika laharana faharoa manatra indrindra eran-tany vita mpitondra ve ny manafaka atsika ao anatin'izany fahantrany zany ary taty fa mbola tsy nitana n'izany laharana zany tsika raha tsy tamin'ity fitondrana ity misy ny fanasana na tsy misy ny fanasana zay tsy eritreritra mihitsy anatrika na zavatra aitraitra zay ataontsika hoe olombitsy no hisitraka anazy ao anatin'ny fotoana foy zay volam-panjakana vola mivoaka malagasy no entina manantanteraka anazy fa ny zavatra irinay sy ny takinay dia hoe mba hisy fiatraikany any amin'ny fiainan'ny isa-tokantrano zay fahaleovan-tena zay. Takona tanteraka eo anatrehany fanjakana misy ankehitriny ve ny fahantrana lalina iainan'ny malagasy isa-tokantrano fanontaniana mbola tsy voavaly raha ny fisehosehon'ny fitondrana ankehitriny ny jerena hoy ny teo anivon'ny RMDM. Zava-nisy dia zao sakafom-bahoaka sosialim-bahoaka tokony jerena akaiky na ny fanafody ary ange manahirina eto tanànany Tananarivo no resaka za tsy resaka Madagasikara kory jiro dia lestazy raha tsika mahita eo be dia be eo fa maninona natao hoe jiro maro lokony eo Mahamasina ary amin'ny andro alina dia rehefa avy eo aninona le vahoaka malagasy izaka ny vidin-jiro miakatra indray fantrana nefa fa tena atokonana ny vahoaka malagasy efa tena tsy mihinan-kanina sakafo hoaniny era sahirana ny olona mandra-paoviana ny aina ny vahoaka malagasy ny fahaleovan-tena ho tena ho fahaleovan-tena marina hoy ny fanontaniana napetraky ny Rotota. Vaovao avy any Antsirabe kosa indray nampaneno lakolosy fanairana ireo mpanolotsaina ny commune ambony vohitra Antsirabe manoloana ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao nasiny izy ireo tendro manokana ny lafin'ny fitantanana ny commune sy ny mikasika ny fitsinjaram-pahefana ary ny tsy ara-dalàna rehetra eo anivon'izany commune any Antsirabe ambony vohitra izany mitatitra amintsika izay vaovao izay nambitsoVersitraka sy Manora Andriamalala hatrany. Tsy voaja ny lalàna mikasika ny fitsinjaram-pahefana raha eo amin'ny andraikitra sahany tsiraray no asendresaka manoloana ny ataon'ny gouvernoura sy ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune ambony vohitra Antsirabe hoy ny fanazavany reto mpanolotsaina ny tanàna Antsirabe ambony vohitra ireto. Ankoatr'izay tsy nisy asa vita fa ny teo ihany no miverina tsy nisy fampandrosoana. Ny zava-misy dia sarona tanteraka ilay fandraisana fahafantarany vahoaka le izany manao inona eo anivon'ny commune ambony vohitra Antsirabe satria voalaza ny gouvernoura ny faritry Vakinakaratra fa ny 5.7 isan-jatony teti-bola ampiasaina amin'ny faritry Vakinakaratra dia lanina anamboarana fotodrafitrasa amin'ny fampandrosoana ny commune ambony vohitra Antsirabe. Zay zavatra zay zany aloha dia efa anisan'ilay tsy fisiny ny fitantanana mangarahara. Ny gouvernoura dia izy no mieritreritra fa izy ny ben'ny tanàna zay manao ny fampandrosoana sy manao ny fotodrafitrasa rehetra commune ambony vohitra Antsirabe. Ny mera dia takona tanteraka no tsy fantatra hoe tsy fahaizany ve sa tsy fahaizana fiarah-miasa sy ny tsy fahafantarana ny lalàna zay tokony ampiarina amin'ny mahaben'ny tanàna azy dia lasa sarona tanteraka ny vahoaka amin'izao fotoana izao fa raha ny zava-bitan'ny commune dia tsy misy afa-tsy lalana 200 metatra ao anatin'izay 9 volana ny tanàna ny commune ambony vohitra Antsirabe. Eo koa ny fanjakazaka'olon-tokana sy ny fanaparam-pahefana ka mahatonga fikorontanana eo amin'ny fitadiavam-ponina sy ny sehatra samihafa. Raha ny lafin'ny fifamoivoizana izao dia efa lasa kolotsaina nahafantarana izany Antsirabe izany hatramin'izay ny posy. Amin'izao fotoana izao anefa dia lasa mibahan-toerana ireo bajaja izay sady tsy mandohetra no manimba ny tsenan'ireo efa ao anatiny ary tsy hany commune velively araka ny feo mandeha raha ny fanazavana. Fa raha mboalaza lalàna nefa ao anatin'ny article 80 amin'ny 2014-020 dia ny atsiprian'ny fitantanana rehetra ao anatin'ny commune dia anjara ndraikitsy ny mpanolotsaina avokoa. Tsy any commune ny bajaja misy amiaso Antsirabe fa ny mera sy ny dirikaby izany olona roa ny tompony izay tsy mbola manara-dalàna satria raha ny tena marina mbola tapahana eo ihany koa ny amin'ny fampidirana izany. Izy ity moa ohatry ny efa tarazo angamba fa toatry ny ataony aty ambony ihany no ataony any ambany ihany zay tena manimba ny firenena manimba ny tanàna Antsirabe. Ilaina jerena faran'izay aingana ny fitantanana sy ny fanapahan-kevitra raisiny eo anivon'ny commune ambony vohitra Antsirabe sa ho lasaka lalina ny tanàna izay vao ho taitra ny rehetra ho hiatrany ny fanazavana. Ao amin'ny fitondrana ao amin'ny tanàna ny Antsirabe io ny ben'ny tanàna loko ray
mitovy be ny tanàna ny gouverneur filoham-pirenena samy orange avokoa raha ny tokony ho izy tokony io Antsirabe io ny anisan'ny miazakazaka indrindra ny développement ao fa ny zavatra misy nefa tsy mandeha arak'izay le izy dia mametraka fanontaniana ny rehetra hoe inona ny antony ary izay amin'ny conseil municipal dia manana ny fomba fijereo andaotsika hampandroso an'ity tanàna ity fa tanàna ioambonana ity mikatsaka ho an'ny fandrosoan'ny tanàna ny mpanolotsaina ka tsy manaiky lembenana ny amin'ny baiko midina tsy misy fandiniana sy ny fanakanana kolaka izay tokony ho tombotsoan'ny commune fantondra ny heviny sy mikasika ny fitifirany mpitandro filaminana ireo mpianatra izay mitaky ny vatsim-pianarany tany amin'ny université ny Toliara ny teo anivony tanora ny rodibe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia androany tsy rary ny fanapara-pahefana famonoana hoy izy ireo nataon'ity fitondrana ity isaky ny misy fitakina ataon'ny mpianatra mitatitra amintsika izay fanadidina izay nambitsoversitraka teo amin'ny sasy rindra-tsary ny manora Andriamalala famonoana efa vohomana sady akitsirano ireny fitifirana mpianatra tany amin'ny université ny Manday ny 12 Jona lasa teo ireny raha nambarany teo anivon'ny tanora RMDM isaky ny vita ny savorivory izay vao mamoaka vola ny fanjakana raha ny tokony ho izy anefa efa tafiditra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny vatsim-pianarana ka tsy tokony andrasana korotana sy famoizana ain'ny mpianatra toy ireny izay vao manome vahaolana raha toka misy ihany avy eo raha ny fanazavany amin'ny anaran'ny tanora malagasy manerana ny nosy zay tsy manenky tsinjy azo lena taony zao fitondrana zao a zay solonay tena atao amin'ny tanora RMDM amin'ny mahafiloha nasionaly ahy dia maneho tsy fakasitsahanay sy tsy fakatoavanay a amin'ireny zavatra nyseho tany antsimo reny aminay ny zavatra nyseho iny a tena tsy azo atao ary mamoa fady satria aiza ve ranga miandry zavatra mikorontana foana faty olona foana fampigajana foana zay vo afaka mamaha olona ny fitondrana zany efa fomba tsy tokony atao ka aminay a toerina tanteraka ary melohinay a ho an'olona zay nasaina avandoza nanao an'iny famonoana na mpianatra na tsy mpianatra le olona dia hain'olona ny maty teo atao an-trano ny antsoavo ho any rehetra hoy ny teo anivon'ny tanora RMDM mba tsy hanaiky lembenana manoloana ny tsirariny sy ny famonoana toy ireny falany teo anivon'ny anteny merandolona ny tolo-dalàna manova ny lalàna amin'ny feny pôle anti-corruption na ny PAC izany maro ireo fanontaniana mipetraka momba izany toy ny hoe aiza ho aiza izao ny fahefampitsarana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ahoana ny hoavin'ny kolikoly eto Madagasikara izavy no ahazo tombony amin'ny fanalefana ny fahefan'ny pôle anti-corruption mamaly izany fanontaniana izany ity fanadidina nataony namana mpanao gazety Ravirazafy Mahenina sy Mateo Prince ity lana sy mpantsina omaly talata 12 Jona teo anivony anteny Merandoolona nandritra ny fivoriana azo mbe somarina trena ny tolo-dalàna laharana faray tsipika 24 tsipika PL tamin'ny rojolay 24 manova ny andininy sasantsasana amin'ny fahefan'ny anti-corruption na ny PAC isan'ireo fantsina ny fanamafisana ny fanafoanana ny fanagiazana fananana mialohan'ny fivoahan'ny pitsarana marina fantaona 12 no tsy maintsy nolalina io lalàna momba ny PAC io voatsikera mafy ny flora jonary mampianina mihitsy tamin'izany satria no antoko ny mpiary mobonantoka fa isan'ireo firenena miady amin'ny kolikoly Madagasikara noho izany natsangana ny PAC taty aoriana nisy député IRD nilaza fa manana fahefana be loatra ny PAC ka mila nesorana lany teo anivony anteny meram-pirenena io tolo-dalàna io tamin'izany nikatso kosa ny fandaniana izany teo anivon'ny Sénat fonombolany atoko HVM no nanana ny maronisa efa niemitra inefatra ny fandiniana azy tonga izao ireo olona vaovao dia lany izany tolo-dalàna izany saingy nisy ireo fantsina napetraka ny anteny Merandoolona fanontaniana iza no mahasotombony amin'ny fanalefahana ny fahefan'ny PAC ny ato amin'ny PAC ane tonga dia efa misy hoe tsy azo tonga dia efa atao sizy fanana le olona dia avy eo mantendy ny famintsena avy eo fa ny eritrerity zareo no satona satria fa eritreritra omban'izay le dia tsy azo atao sizy fateboka maro no nivohitra tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity manodidina indrindra moa ny raharam-pirenena misy amin'izao fotoana izao ofitian'ny ando miaratiana sy Mateo Prince ato anatin'ity fanadidina ity ary ny mikasika izay tsy voafeny mpitondra mihitsy ny fitantanan-draram-pirenena hoy ireo mpanao politika sy solombavambahoaka atao anatin'ny fandarana miara-manonja androany na izany eo amin'ny lafiny sosialy na ny politika na ny toekarena tsy hain'izy ireo mihitsy ny manavaka ny tena laharam-pahamehana eto amin'ny firenena
manao izay tiany ataony mpitondra manararoatra ny fahasahiranana menjady amin'ny vahoaka. Mahatsapa loatra zany le olona androany satria tena hoe mafy le fiainana marefo izy a saripady zany le mitady asa de le overy finanana le overy kapoka zay zany mahatonga ny olona hoe milefitra manana ny rariny tsy hoe ianareo kory be piti na hoe ianareo tsy misy olona manohitra fa milefitra manana ny rariny vahoaka io satria ny antony mbola lay kapoka ny aloha androany no everiny fa manandanja kokoa ary lara-pamiana aminy no ianareo sy ny tsy fahaiza mitondra anareo de ianareo nefa tsy andaniny zany manararoatra ohatra mibanga amin'ny alina. No antitra tery nisy olom-bavam-bahoaka tao anatiny ity fandarana androany ity ihany koa fa manitsakitsaka tanteraka ny fomba malagasy ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fitondram-panjakana manoloana ny fanatanterahana ny matso lehibe amin'ny andro arivo tsy mbola nahitany zany tao tanatiny enimpolo taona ho iatrany ny fanazavana. Misy asiny le tany ka ity anareo mianakendry ity anao fety mihilanandro io ane tsy fetinao raha anniversaire anao tsy problème fety pirenena fa fety pirenena izy nazahoantsika ny fandrevatena ary nisy raha latsaka noho izany tsy raha nagasy rery teto Antananarivo fa atrany amin'ny faritany nisy olona nisy ainana fohy nanao ny aintsio zavatra mitolona ho anty tandrazatsika ity zay ny datiny 9 volana jona fa tsy hoe événement anao io ka zay tianao anaovana anazy satria fetinao le fety tsia na ianao ny eo na tsy ianao ny eo de fety pirenena foana io de zay ny mahatonga anazy hoe zay ny fomba fanaovan'ny olona io misandratrandro foana io nataon'ny olona na iza président eo fa inareo moa tsy nataon'ny olona atao anatin'ny 9 taona ataonareo daholo de tsy gagitsika raha tonga amina zavatra ohatran'izany androany fa tsisy mpananatra ianao ankoatra ireo nabaribary nisy olom-bavam-bahoaka ihany koa ny fanararotam-pahefana ataon'ny fitondram-panjakana hitantaratra izany manoloana ny raharaha mahakasika ny tale jeneraly ny ACM porofo mivaingana hitarafana tsy fisiany mangarahara ho iatrany ny fanazavana. de ny tale jeneraly ny ACM zany tsy tokony hivoaka mihitsy tsy tokony bénéficien'izany mop zany mihitsy hatreto satria ny fitsarana mbola tsy vita hatreo ny namany rehetra any tsy hafa daholo manina izy nalefa any tamory manina izy no mivoaka tampoka de hoe mop tsy possible zany misy resaka tsy mazava ao ary zay tena miteny mihitsy hoe misy resaka kolikoly na trafic d'influence na misy baiko avy any ambony ray io matoa izy mivoaka amin'izany. Fanitondra ny heviny izay mikasika ny lalàna mifeny fanoherana eto Madagasikara ny solombavam-bahoaka Emilien Rambosalama nambarany hatrany fa ny Filomary Karavala manana irery any no mitazona ny toerany lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara araka ny didy amandalana mitondra amintsika izay fanadidina izay ny namana mpanao gazety Germain Menjanary teo amin'ny sary sy rindrantsary ny Andry Rakoty Malala. Raha ny loharano-baovao dia androany no tokony namoahany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny mahakasika ny tolo-dalàna laharana fa 124 tsipika aotraotra enina na ny lalàna Brunel izay nanova ny lalàna feny sata feny mpanohitra na ny lalàna 124 tsipika aotra 12 tamin'ny fahasivy ny volana septambra 124 ny fahatelo ny volana jona lasa teo nalefa teny anivo ny HCC raha mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana io tolo-dalàna io izay nolaneny ny solombavam-bahoaka ny 12 ny volana aogostra 2024 sy ny roa olona ny 4 ny volana may 2024 hatramin'izao dia mbola tsy misy ny didina voaka ny HCC mahakasika ny lalàna Brunel entitra kosa no nilazany solombavam-bahoaka Emilien Rambosalama fa tsy tokony antimby ny fomba fanao ny HCC teo aloha ny HCC ankehitriny fa mila mamoaka fanapahan-kevitra voahevitra tsara no mafisina trany fa tsy ekena ny anovana lalàna ho fitaovana politika. Efa misy lalàna mivoaka tamin'ny tondrana vita amin'ny 2011 européen izay efa promulgué le lalàna fa miandry fotsiny ny décret d'application momba ny lalàna momba ny fanoherana zay manondro mazava tsara fa ny filoha Marc Ravalomanana zay lehibe amin'ny filohan'ny RMD amin'izao fotoana izao no tokony ho lehibe ny opposition satria izy no faharoa tao aorianany deuxième tour tamin'ny fifidianana filoha-pirenena. De ambarako eto fa raha lalàna no arahana
raha tena lahana fitsarana marina mipetraky ny ACC dia io any tokony arahana tokony avoaka aloha ny décret d'application rehefa naaplikena ny décret d'application ka tsy mety amin'izareo any vao mieritreritra manao zay fa ty mbola tsy voaka akory ny décret d'application dia efa manao lalàna sadasady tindray ty lalàna grunella ty ndray l'opposition satria ataon'izareo matahotra ny fomarika ravalomanana izy satria tsy neritreretin'ny zareo hoe izy no amin'ny fitondrana fa fomarika ravalomanana dia mivana ndray satria mamevana fomarika ravalomanana dia zay efa miteny zany fa ny ato amin'ny mpanohatra ny solombavam-boaka ny tsy mato amin'ny mpanohatra dia mitsipaka marin-drano an'io lalàna na brunello moa ara-diteny ny solombavam-boaka brunello ary tsy anatanteraka an'io fa dia mifantatra dia mipaky fotsiny tsiko zao ny fanatanterahana ny lalàna 2011-03 momba ny fanoirana ary dia hoe tsy mba tsy ny fomarika ravalomanana moa satria zay misy satria ny décret d'application mbola tsy voka fa raha lalàna navoaka ny solombavam-boaka dia brunella zany dia lalàna sadasada fa lalàna te tahiry sur mesure ny fitondrana ka tsy eky anay zany fanaovana lalàna ho fitaovana politika izay mandeha amin'ny mandeha kasi zany. Raha mahakasika ny lalàna laharana faraiky amby folo sy arivo tsipika ohatra telo amby folo dia mazava ny voalaza ao amin'ny andininy fa efatra amby folo. Ny mpitarika ny vondrona politika mpanohitra manana vato betsaka indrindra amin'ny vato dia everina ho mpitondra ofisialy ny mpanohitra. Arak'izany ny filomarika ravalomanana no mitarika ny fanoherana ary mahazo ny toerany lehibe ny fanohitra eny anivony antenimieram-pirenena. Falany teo anivony antenimiran-doolona ny tolo-dalàna manova ny lalàna amin'ny fe ny pôle anti-corruption na ny PAC izany. Maro ireo fantanina mipetraka momba izany toy ny hoe aiza ho aiza izao ny fahefampitsarana eto Madagasikara. Ahoana ihany koa ny hoavy ny kolikoly indrindra ho antsika eto Madagasikara. Izavo no azo tombony amin'ny fanalefana ny fahefan'ny pôle anti-corruption ity. Razafy Mahenina, Mateo Prince. Lana sipantsina ho maly talata 12 jona teo anivony antenimiran-doolona nandritra ny fivirina azo mbe somarina trena ny tolo-dalàna laharana faray tsipika 24 tsipika PL tamin'ny rojolay 24 manova ny andininy sasantsasana amin'ny fahefan'ny pôle anti-corruption na ny PAC. Isan'ireo fantsina ny fanamafisana ny fanafoanana ny fanagiazana fananana mialohan'ny fivoahan'ny didim-pitsarana marina fa ny taona 2024 no tsy maintsy nolalina io lalàna momba ny PAC io. Voatsikera mafy ny flora jonary mampianina mihitsy tamin'izany satria no antoko ny mpiary mobonantoka fa isan'ireo firenena miady amin'ny kolikoly Madagasikara. Noho izany natsangana ny PAC taty aoriana nisy député IRD nilaza fa manana fahefana be loatra ny PAC ka mila nesorana. Lany teo anivony antenimieram-pirenena io tolo-dalàna io tamin'izany. Nikatso kosa ny fandaniana izany teo anivony Sénat fonombola ny antoko HVM no nanana ny maronisa efa niemitra inefatra ny fandiniana azy. Tonga izao ireo olona vaovao dia lany izany tolo-dalàna izany saingy nisy ireo fantsina napetraky ny antenimieran-doolona fanontaniana iza no mahasotombony amin'ny fanalefahana ny fahefan'ny PAC. Ny ato amin'ny PAC hoe tonga dia efa misy hoe tsaro tonga dia efa atao saisine fananan'ilay olona dia avy eo mantendy ny famintsena avy eo fa ny eritrerity zareo no satona koa zatona fa eritreritra zareo mba an'izay hoe dia tsy azo atao saisine entan'ilay olona raha tsy mivoaka ny didim-pitsarana nefa ny didim-pitsarana zany raha malala ihany zavareto amintsika ary ny raha misy atao saisia dia mana-fotoana ny olona zany nandefasina izy dia efa jerena hoe atao saisine eto aloatra zao jerena efa foana ny trano foana tsisy ninona vita tsotra fa mety avao mifindra amin'ny olo-kafa any ka vao mainka zavatra zany zany fomba foana zany vao mainka tena mpitombo ny kolikoly ary vao mainka hanany atao hoe akamenatra ny zao tontolo zao amin'ny resaka hoe zamarina ve ny tena fitsarany ny Madagasikara. Zary lasa fitaovana politika ny fananana maro anisa amin'ny androm-panjakana. Ahiny izany ampiembotra ny mpamatsy vola ho hiatrany ity solombavam-baoaka ity. Manjary mampiembotra ireo mpamatsy vola sy mpiara-miasa amin'ny Madagasikara zany amin'ny fedina amin'io kolokolo ary vao mainka mampiembotra ny laharan'ny Madagasikara. Ka rehefa miembotra ny laharan'ny Madagasikara ny kolokolo dia na ny famatsiam-bola Madagasikara dia tsy azo eto araka tokony isa fa dia zampy amin'ny keliny fotsiny ka ho anay zany io lalàna eo dia tokony fodiniany
eo amin'ny antenimera ndolona kaikarytsona ndreo ny mipaka dia misy amifina dia mibiako ary izy ary jerena tsara mihitsy ny fandiniana izy io fa tsy atao fotsiny hoe maro misy aty dia vazeny dia mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao satria na misy olona tiana ho avotana amin'izy io dia alefa olona iny ohatrany hoe taratasy any amin'ny poste tsy dia fotsiny aratsy ohatra hoe misy directeur ny communication ny ministre teo ny atao amin'ny présidence zany hoe tafiditra amin'ny boro hoe amin'ny resaka atao amin'ny tribunal mipaka tao hoe aizy izao dia dia mandeha amin'izao mandeha fotsiny amin'izao zany ny resaka io resaka iny zao fandotona volamena dia telo amin'ny fitokilao mahery 500 grame io mipaka anena anao an'io fa miaraky ny fitenena io paka io zany amin'izao fotoana izao dia mbola anisale fitsarana mbola tsy mahazo pression fanjakana fa raha io mandeha mena ny fahefan'ny paka dia minoa fa mitombo avoeny ny resaka amin'izao fotoana izao. Raha feziny izany rehetra izany dia manaratsy ny endriky ny fitsarana sy ny fahefampitsarana itolo-dalana io. dia zay koa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza tonona ny fandarana Global News aorin'izao fampalalam-baovao izao izay anarahitsika ny vaovao tapatapany iresa-pirenena aorin'izay kosa ny fandarana Sailas zao izay vanianany mpanolotsaina tanàna lany tamin'ny anarany Antokotim avy eo amin'ny commune Ambonivohitra avy ao Antsirabe ny horonan-tsary atotry ny fahitalavitry ny MPS ho anao anio ala kosa dia mitondra ny lohateny hoe Viomaiga izay ahitana Anija Zone sy Tatam ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MPS dia mametraka ny veloma mandrapitafa raha mpitso amin'ny fitora sy sasany indray veloma tompoko.